Gasika ny sotoavina kosa tsy mifidy taona ny fahaizana amin'ny kabary amin'izao fotoana izao na ny ankizina ny tanora dia faliana amin'ity fianarana amin'ny kabary ity. Omaly ary dia mpianatra amin'ny kabary miisa 13 no nomena tsodrano tetsy amin'ny paroasy Andravoahangy. Tsofindrano androany koa moa zany ny rantsana vonina Andravoahangy izay tafiditra tanteraka ao anatin'ireo andia mopera Rajarzafy Antoine de Padoue. 13 Menadano mivoaka teto amin'ny rantsana vonina Andravoahangy izay mitsofindrano androany moa zany izy ireo araka ny fitenintsika malagasy ny amin'ny hoe mitsodrano zava-mahery dia nahazo tsodrano avy amin'ny fiangonana izy ireo dia misy moa zany ireo antsoina hoe zavatra maro samihafa tanterahana ato anivon'ny paroasy. Ankoatran'izay dia ny 17 volana Oktobra izao dia sokatra sady ny fampianarana eto amin'ity paroasy Andravoahangy ity zany ka ny 17 volana Oktobra no fisokafan'ny taom-pianarana eto amin'ity paroasy ity. Efa hanentanana sady ho an'ny kristianina moa zany indrindra sy ho an'ny olona izay dina tanteraka ny amin'ny sotoavina malagasy sy ny sotoavina maha-kristianina. Mampiavaka ny rantsana vonina izay eto anivon'ny paroasy moa dia tafiditra ao anatin'ny distrikan'ny Faravohatra izy ary ny distrika Faravohatra indray misy distrika maromaro no mandrafitra tanteraka ny amin'ny diocèse. Ny fikambanana ao anatin'ny fikambanan'ny mpikabary katolika na ny mpikalo izay manana ny tarigetra manao hoe andrianiko ny teniko satria hitoriky ny vaovao mafana dia izay no teny manentana ihany koa ny isaky ny rantsana tsirairay avy.